Hitsangantsika hanombohana ny fotoam-pivavahana.
faly miarabantsika rehetra Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana mpamonjy antsika sady tompontsika mahatratra ity herinandro fiaraha-mivavaka ho amin'ny fampiraisana ny mino ity. Tafahoana eto isika noho ny fahasoavan'Andriamanitra ary na dia eo aza ny fepetra momba ny fahasalamana izay azo lazaina mametra ihany ny fahafahantsika mivory miaraka dia misaotra an'Andriamanitra isika fa misy koa ireo afaka manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny fahita lavitra sy ny telefônina portable. Misaotra an'Andriamanitra koa isika miaraka amintsika eto ny Père Olivier miaraka amiko mitarika antsika amin'izao fotoam-pivavahana izao izay any ahoana izany fampiraisana izany na dia atao aza hoe amin'ny alalan'ny fiaraha-mivavaka sy ny fiaraha-miasa tahaka izao aza mandra-pahatanteraka ny fampiraisana ny fiangonana sy ny mino rehetra ho iray ao amin'ny Kristy. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Hoy ny fitenintsika malagasy rehefa tojo toy ny taona toy izao: arahaba tratry ny asaramanitra sarasara Andriamanitra Andriananahary, ho arivo tratry ny taonany isika ary tsy sara-mianakavy. Zany teny zany koa no entin'ny komitin'ny FFKM eto Frantsa sy ny fiangonana rotonta ny FKMT sy ny FPMA Toulouse miarabantsika rehetra anio amin'izao fanompom-pivavahana iraisam-pinoana izao. Miarabantsika koa nahatratra ny taona vaovao. Kristianina isika rehetra izay tafavoreto koa miarabanareo amin'ny anaran'ny tompontsika Jesosy Kristy izahay. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fanahy masina. Ry rahavavy sy rahalahy eo amin'ny Tompo, ny lohahevitry ny fanompom-pivavahana kristianina iraisam-pinoana izay narafitra ireo masera avy ao amin'ny fiambonan'ny Grand Champ any Suisse dia mitondra ny lohateny hoe izay mitoetra ao amiko ary zao aminy dia mamobe izy. Zany ny tenin'ny Tompo araka ny filazantsarany Jaona 10:15. Ny sitrapon'Andriamanitra voalazan'i Jesosy Kristy dia ny anatonantsika azy ary itoerantsika ao aminy, ka dia miandry antsika tsy tapaka izy ary manantenantsika iombona amin'ny fitiavany ka hamobe isika mba ahazoantsika manome aina ireo izay manodidina antsika. Manoloana ny fahasamihafan'ny tsirairay dia indraindray tsy te hifandray amin'ny manodidina isika ka miolon'olona ary tsy mitady ny fampiraisana fa indraindray aza ny fampisarana. Araka izany dia noho ny tenin'i Kristy izay miantso antsika hitoetra ao amin'ny fitiavany ka dia hitombo sy hamokatra be isika. Mandritra izao fanompom-pivavahana izao dia mahatsiaro ny antson'i Kristy isika ary nitodika amin'ny fitiavany, izy ny fotom-piainantsika. Ary satria ny lalan'ny firaisana dia manomboka ao anatin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, dia ny fitoerana amin'ny fitiavany no mampitombo ny sitrapo hikaroka ny firaisana sy ny fampihavanana amin'ny hafa ary ny fisokafana amin'ireo izay tsy mitovy amintsika. Vokatra lehibe izay nomenantsika mba hanasitranana ny fisaratsarahana eo amintsika, ao amintsika ary eo anivon'izao tontolo izao izany. Amen. Marihana moa fa izao fanompom-pivavahana izao dia iraisana manerana ny Frantsa. Ny foibe FFKM tao Parisy no nandrafitra izao fotoam-pivavahana izao, na ny teksta sy ny vavaka aza dia ombonantsika ao anatin'izany. Iara-mivavaka isika ary. Andriamanitra rainay io,
ianao mpamboly izay mikolokolo ny fiainanay ampitiavana ary miantso anay mba hijery ny atsarany sampana izay miray amin'ny Kristy tena voaloboka. Hijery ny atsaran'ny olona tsirairay avy izay mandray fahasoavana avy aminao. Nefa Tompo, matetika dia nitahotra ny mameno anay manoloana ny fahasamihafan'ny mpiaramonina, dia manjary mihidy ao aminay tsirairay avy izahay fa tsy misokatra amin'ny hafa. Arak'izany ny fatokisanay anao dia nanjary ny ala ary ny tsy fitiavana indraindray no mandrakotra anay. Tompo, tongava nitso ny fonay mba ho tonga olom-baovao mankany aminao zahay. Omeo anay ny fiainam-pamelan-keloka mba hiraisanay miaraka amin'ny fiderana ny anaranao. Amen. Dia iraintsika izao ny hira feno fiderananao. Ianao izay miantso anay aneo ny fiderana eo anivon'izao tontolo izao, voninahitra ho anao. Ianao izay miantso anay aneo ny fiderana eo anivon'ny tany, voninahitra ho anao. Ianao izay miantso anay aneo ny fiderana eo anivon'ny tany, voninahitra ho anao. Ianao izay miantso anay aneo ny fiderana eo anivon'ny tany, voninahitra ho anao.
ianao izay miantso anay aneo ny fiderana eo ny vonintany voninahitra ho anao. Zao dia andesika riavana iara-mankalaza an'Andriamanitra ihany araka ny bokin'ny mpanao salamo 7:1 ka ny 1:voalohany ka hatramin'ny 9 ifamalintsika izay manao hoe: misaora ny tompo ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Izay mamela ny heliko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay mamoky zavatsoa anao, miavao toy ny an'ny voromahery ny fahatanoranao. Miara-mipetraka isika. Tonga amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao, ka hovakiana amintsika ny vakiteny masina voalohany, nalaina tao amin'ny boky Apokalipsa, toko 7, andininy 9 ka hatramin'ny 12. Boky Apokalipsa, toko 7, andininy 9 ka hatramin'ny 12. Manaraka izany famakiana ny tenin'Andriamanitra izany, dia ataontsika ny hira ao amin'ny firana fanampiny ny teninao, andininy voalohany. Taorian'izany dia indreo hitako nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena sy ny fokom-pirenena ary ny vahoaka mba amin'ny olona samihafa fiteny rehetra, miakanjo fotsy lava sy ny tana sampandrofita eny an-tanana. Nijoro teo alohan'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry ireo, sady niantso tamin'ny feo maherina nanao hoe: ny famonjena dia an'ilay Andriamantsika izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ary koa ny zanak'ondry. Dia nanodidina ny seza fiandrianana sy ireo loholona ary ny zava-miaina efatra ny anjely rehetra, ka niankohoka teo anolohan'ny seza fiandrianana sady nitsaoka an'Andriamanitra nanao hoe: Amen. An'Andriamantsika ny dera sy ny voninahitra mampahendrena, ny saotra sy ny haja ary ny fahefana sy ny hery mandrakizay. Amen. Zao dia anao vavaka fiderana izay fandebiasantsika isika. Andriamanitra fitiavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no miteny aminay ianao hoe: tsy anareo no nifidy aho, fa izaho no nifidy anareo. Mitady anay tokoa ianao Kristy,
Manasanay andray ny fitiavanao ary toetra amin'izany fitiavana izany. Ampianaro zay amaly tanteraka ny antsonao sy tomba ao anatin'ny fahafenon'ny fiainana. Andriamanitra fiainana, miantsoanay ianao anio ny fiderana eo anivon'izao tontolo izao, ary fandraisanay tsiraray avy tahaka ny fanomezam-pahasoavana avy aminao. Aoka ny fijerinao ampitiavana hipetraka ao amin'ny tsiraray avy, ary zany no nokatra anay andray ny namanay tahaka ny tenanay. Ny fifalian'ny fonay. Andriamanitra zay mampiray, dia manakambana anay voaloboka tokanao amin'ny zanakao Jesosy Kristy, ka engane ny fanahinao be fitiavana hitoetra ao aminay tsiraray avy, mandritra ny fivorian'ny mpino sy ny fiombonana ekumenika malagasy eto Frantsa. Ankatoavy Tompo, ny fiombonana amin'ny fankalazananao amin'ny mpifaliana. Ny fifalian'ny fonay. Andriamanitra voaloboka tokana, no miantso anay hitoetra ao anatin'ny fitiavana eo amin'izay rehetra ataonay sy teneninay. Eny Tompo, voakasiky ny famindramponao zay, ka ataovy taratry ny fitiavanao eo anivon'ny tokantranonay sy eny amin'ny toeram-piasanay, ka hanokatra lalana azahoanay manafoana ny fanenjehana sy ny fifandirana rehetra. Ny fifalian'ny fonay. Araka izany vavaka izany dia manasa antsika mba hampangina ny ahiahy rehetra ao anatiny izany fahanginana izany. Tompo, matetika dia heverinay fa ny vavaka dia zavatra ataonay, asa manokana ao aminay. Mandritra izao fotoana fohy izao Tompo, dia manasanay ianao mba hampangina ny ahiahy ao anatinay, ka hanafoana ny tabataba rehetra sy ny tebotebo-piainana sy ny eritreritray. Ry havana, ao anatin'izao fahanginana izao Andriamanitra dia miasa. Antsony fotsiny isika hitoetra ao anatin'ny fitiavany, hipetraka sy hitombona tsara ao aminy. Ka dia ataontsika izao ny andinin'ny faharoa amin'ilay hira ny teninao. Andesika ry havana malala, hiaraka anambaran'ny fiadanana, araka ny bokin'ny mpanao salamo 5:20, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 7, izay hotonontsika mifandimby. Tompo,
efa naneho fity tamin'ny taninao ianao, efa nampodinao avy tamin'ny fahababony i Jakoba. Efa nampijanona ny fahatezeranao rehetra ianao, ary niala tamin'ny fahatezeranao mirehitra. Ho tezitra mandrakizay aminay va ianao, amparetinao anatratra ny taranaka faramandimby va ny fahatezeranao. Asehoy anay ny famindramponao Tompo, ka omeo anay ny famonjenao. Amen. Tonga amin'ny fotoana ny vakiteny faharoa isika izao koa manasantsika no manano fomam-panahy handray ny taratasy voalohany avy amin'ny Paoly ho an'ny kristiana tany Korinto. Korintiana voalohany, toko voalohany, ny 1 ka hatramin'ny 13. Ary amarana antsika an'izany rehefa vika amin'ny vakiteny dia raha antsika manao ny hira FFPM 753 hoe tiako niaraka aminao Jesosy. Ry havako izao ny angaviako anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mifanaray ianareo rehetra, ary aza mifanao ankolafiny. Aoka iray saina sy hevitra ny areo ka hivondrona tsara. Nisy avy tamin'ny ankonan'i Kloa mantsy, manko efa nitatitra tamiko ny aminareo, fa hoe misy adiady eo aminareo. Izao no tiako lazaina. Samy teny izay teneninareo ianareo, ka ny anankiray manao hoe izao any Paoly, ary io kosa ny anankiray izao any Apollo. Misy kosa manao hoe izao any Petera, ary io indray ny hafa izao any Kristy. Heverinareo ve fa voazarazara i Kristy? I Paoly ve voaomby teo amin'ny hazo fijaliana no ho famonjenanareo? Sa tamin'ny anaran'i Paoly no nanaovana batisanareo? Ho tahina ny eny teny izay voavaky azo ny tenantsika. Iray Kristy, iray ny finoana, iray ny batisa. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny teniny, manoloana
tsy fahatanterantsika amin'izay andrasan'Andriamanitra amintsika dia hivavaka isika, hifandimby hivavaka. Fanahy masino, ianao no maniraka sy manavao ny fiangonana ho amin'ny toerana rehetra. Tongava sy mitenena amin'ny fonay ny vavaka izay nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny rainy, nandritry ny nanomboana azy, mba ho ray ihany izy rehetra, mba hinonony izao tontolo izao. Jesosy Kristy tomponay eo, mpanjaka ny fiadanana, ary eto ato aminay ny afo ny fitiavanao, mba hitsahatra ao amin'ny fiangonana ny aya, ny fankahalana, ny tsy fitovikevitra, ary mba hirodana ny rindry ny fisarahana. Fanahy masino, ianao ilay mpampionina, sokafo ny fonay ho amin'ny famelan-keloka sy ny fampihavanana, ary asay vo miverina ao aminao zahay. Jesosy Kristy tomponay eo, malemy fanahy mora fo, omeo anay ny fahantrany eritreritra, mba handraisanay ny fahasoavanao tsy ampoizina. Fanahy masino, tsy mandao mandrakizay ny ankizy, ny vehivavy, ny lehilahy izay voahenjika noho ny fahatokinan'ny filazantsara ianao. Atanjao izy ireny, ampaherezo, ary toano ireo izay manampy azy ireny. Miantso antsika Jesosy Kristy mba iray. Nomeny antsika ny fiadanany na ny fandriampahalemany, ary manasa antsika izy mba hizara izany. Andeha ary ara-mitsangana isika, hifampizara ny mariky ny fiadanana eo amin'ny namantsika avy, ka hijery azy ao amin'ny akavisiny ao amin'ny akavanana, ary hanonona ao am-pontsika ao amin'izy ireny ny fiadanan'ny tompo, ny fiampihavanana avy amin'ny Kristy, ary ny famelan-keloka izay noraisintsika, hoentsika mamela ny eloko izay rehetra nanana lahelo amintsika koa, hiara-mitsangana isika. Anisan'ny loharano hipiran'ny fiadanana ny fitiavana, ka ho vetesintsika ny hira fitiavana rano velona. Salamo fahenina amin'ny 70 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina, hifandimbiasa antsika mialoha ny hamakina ny filazantsara amintsika. Mihira firam-baovao ho an'ny tompo, mihira ho an'ny tompo ry tany rehetra.
ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Ny Andriamanitry ny firenena dia tsinitsinina, fa ny tompony nanao ny lanitra. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le coupe, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il en porte encore plus. Émondé, vous l'êtes déjà grâce à la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit sans demeurer sur le cep, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors comme les sarments, et ils se dessèchent, puis on les ramasse, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez alors mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Je vous appelle ami, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai institué pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Pour moi, c'est une joie profonde, si j'utiliserais l'expression de l'Évangile, une joie parfaite, une joie spirituelle de voir nos deux communautés se rassembler au nom du Christ. La communauté protestante, la communauté catholique forment un seul corps autour du Christ.
C'est le Christ qui nous rassemble et il nous invite à se sentir unis les uns aux autres. Nous sommes unis à lui et notre vie ne vient que de lui. Vivons cette joie spirituelle de nous sentir frères et sœurs à la suite du Christ, lui qui est l'aîné d'une multitude de frères. Chaque année, du 18 au 25 janvier, nous prions pour l'unité des chrétiens. Nous prions pour que le Christ, lui qui est notre vie, puisse habiter nos cœurs et que nous puissions travailler pour l'unité. Nous prions et aujourd'hui nous les manifestons en confessant que le Christ est parmi nous. Il nous l'a dit lui-même, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis parmi eux. Que notre prière monte vers le Père pour qu'il fasse de chacun de nous artisans de l'unité. Unité déjà dans notre corps et dans notre âme autour du Christ, unité dans nos familles qui sont des véritables églises, des églises domestiques, unité de nos communautés pour que nous puissions vivre du Christ, qu'il puisse habiter nos cœurs, qu'il puisse nous sanctifier, qu'il puisse nous dignifier, qu'il puisse nous donner cette vie des enfants de Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi vous, nous dit le Christ. Demeurez dans mon amour, aimez-vous les uns les autres, demeurez en moi et moi je serai en vous. Prions pour que cette unité soit vraiment effective dans nos cœurs, dans nos églises et dans notre humanité. Pour les catholiques, la semaine de l'unité, des prières pour l'unité des chrétiens est consacrée de manière particulière à la conversion. Et c'est pour cela que demain, le 25 janvier, nous faisons mémoire de la conversion de Saint Paul. Nous sommes appelés à faire une conversion spirituelle, à sortir du monde des ténèbres pour aller vers le Christ, lui qui est la lumière, lui qui nous donne la vie. Chacun de nous est appelé à faire un ménage spirituel en demandant au Christ de trouver sa place dans nos cœurs. Nous pouvons prier pour l'unité dans le monde, mais si nous ne sommes pas déjà unis au Christ, lui qui nous donne la vraie vie, alors nous peinons et nous passons du temps à ne rien faire. Prions pour que le Seigneur nous convertisse, qu'il nous donne ce désir spirituel de grandir pour que nous puissions trouver la joie en lui. Saint Paul nous a dit dans la lecture aux Corinthiens, « Je vous conjure par le nom de Jésus-Christ qu'il y ait parmi vous les mêmes sentiments, les mêmes pensées autour du Christ. Il n'y a pas de disciples d'Apollo, il n'y a pas de disciples de Saint Paul, nous sommes tous unis au Christ. De la même manière que le Christ n'est pas divisé, de la même manière qu'il est uni au Père dans l'Esprit Saint, nous sommes tous appelés à travailler pour l'unité. » Saint Augustin, que vous connaissez certainement, nous dit « La preuve de l'existence de Dieu, c'est l'unité. Là où il y a l'unité, il y a la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là où il y a les divisions, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas d'amour et il n'y a pas de vie. » Parfois, nous cherchons le sens du diable et nous oublions que diable signifie division. En grec, diabolein ou diabolos, ça signifie séparer ou diviser. Alors aujourd'hui, si nous nous réclamons du Christ, prions pour que nous ne soyons pas des gens qui divisent, des plus grands dénominateurs communs des divisions, mais que nous puissions vivre ces sentiments de toujours unir au Père dans l'Esprit Saint grâce à la parole de Dieu, qui est une véritable nourriture, comme on l'a dit, véritable sakaf, une nourriture spirituelle qui nous donne vie et qui nous donne la vie des enfants de Dieu. Travaillons pour que nous puissions vivre dans l'unité, tous dans le Père et dans l'Esprit Saint. La page de l'Évangile selon Saint Jean que nous avons écoutée aujourd'hui, qui est très belle et qui nous rapproche d'une manière particulière de l'Évangile du chapitre 17e, nous montre en fait cette insistance que le Christ lance à ses disciples. « Demeurez en moi comme moi je suis dans le Père. Vous ne pouvez pas porter de fruits si vous n'êtes pas en moi. » Demandons aujourd'hui cette grâce de vivre du Christ, de vivre de sa parole. C'est par sa parole qui nous donne la vraie vie. Cette parole, nous la lisons et nous avons la joie de la découvrir dans les livres saints que le Seigneur lui-même nous a donnés. Demeurer dans le Christ, c'est un effort, c'est un désir, mais c'est aussi une soif. C'est aussi une intention de prière que chacun de nous doit lancer au Père aujourd'hui pour qu'il puisse lui donner cette grâce particulière de vivre du Christ et de vivre en lui. Je vous donne un commandement nouveau. Ce commandement est éternel.
c'est celui de vous aimer les uns les autres. Malgré nos différences, au-delà de nos divergences, nous sommes appelés à vivre du Christ, à combattre les divisions, à combattre les conflits pour que nous puissions vivre dans la fraternité. Le Christ nous rappelle aujourd'hui que nous sommes une seule famille. Il est lui l'aîné d'une multitude de frères. Il est celui qui nous donne la vie. Il est celui qui nous donne la parole du Père, la parole éternelle, la parole qui nous conduit vers le royaume d'éternité. Demandons aujourd'hui cette grâce d'être unis vers le Christ. Et c'est seulement si nous sommes unis à lui que nous pouvons porter des fruits, des véritables fruits, des fruits de l'Esprit Saint. Nous pouvons vivre alors dans la joie. Nous pouvons donner la paix autour de nous. Nous pouvons donner la justice autour de nous et nous pouvons en être artisans. Remercions le Seigneur qui nous rassemble aujourd'hui pour nous donner sa parole. Remercions le Seigneur qui nous rappelle que notre joie et notre vie se retrouvent dans l'amour, quand nous nous aimons malgré nos différences et au-delà de nos divergences. Remercions le Seigneur aujourd'hui en lui demandant de nous envoyer l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est vainqueur de toutes les divisions, vainqueur de tous les conflits qu'il peut y avoir autour de nous. Travaillons pour l'unité, travaillons pour la paix. Nous sommes rassemblés comme chrétiens aujourd'hui, malgaches. Nous allons prier pour les malgaches qui n'ont pas pu venir prier avec nous, qui sont en communion avec nous. Nous allons prier pour les Madagascar pour que les chrétiens soient vraiment des artisans de développement. Prier, c'est une bonne chose. Agir, c'est aussi une bonne chose. Nous venons prier pour nous ressourcer, pour découvrir une nouvelle parole, une parole d'éternité, mais c'est aussi pour travailler pour l'avènement des mondes justes, des mondes beaucoup plus fraternels. Prier, une bonne chose. Agir, une bonne chose. Les saints disent « ora et labora ». Prier, mais travailler aussi. Prions pour que nous tous qui nous rassemblons ici autour du Christ soyons artisans de l'unité, artisans de paix, de justice, d'un développement intégral, d'une nouvelle manière de vivre dans le Christ en donnant la joie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse nos deux communautés pour que nous puissions vivre du Christ, lui qui est la parole éternelle du Père, lui qui se donne à chacun de nous pour que nous puissions grandir spirituellement et que nous puissions cheminer dans la joie vers la Jérusalem céleste où il nous donnera la vie éternelle. Là où il y a l'unité, il y a la Trinité. Là où il y a les divisions, il n'y a pas Dieu, il y a le diable. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui? C'est d'ouvrir nos cœurs pour qu'il puisse planter sa tente, la tente de l'unité, la tente de la paix et de la justice. Si par mégarde, on est artisan des divisions parfois, dans nos églises, même dans nos familles, aujourd'hui demandons au Seigneur la grâce de la repentance pour que nous puissions nous convertir comme Saint Paul, pour que nous puissions vivre de lui, pour que nous puissions travailler pour l'unité. Combattons les divisions, les haines et les violences, travaillons pour l'unité, alors nous allons vivre de la Trinité et nous aurons la joie dont nous parle Saint Jean aujourd'hui, la joie parfaite, la joie spirituelle, la joie de vivre en Dieu et de vivre pour lui. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Izao ary dia anankina amin'Andriamanitra ny ventsoventsom-potsika sy izay fangatahana tiatsika hapetraka eo aminy. Andriamanitra ny fiainano, ianao no namorona ny olona tahaka ny endrikao, araka ny tarehinao. Mihira ny fiderananao izahay, tany manomezanao ny fahasoavana nahafahanay, nampitompo ny fahalalanay samihafa. Ny fanehoana ny finoanay, ny fanao sy ny tahiry samihafa. Omeo anay ny fahazotom-po, anoheranay ny tsy fahamarinana, ny fahakalana miorina. Omeo anay ny fahazotom-po, anoheranay ny tsy fahamarinana, ny fahakalana miorina. Omeo anay ny fahazahoana anoherana ny fahafopo, fahazahoana ny fizarazarana, ny sokajy ara-sosialy, ny fivavahana sy ny tahotra ho an'ireo samihafa aminay. Amin'ny anaran'ny fiadanana, Andriamanitra fitiavana, ao aminao ny fanantenanay. Ry Andriamanitra mpamindra fo, nasehonao taminay amin'ny alalan'i Kristy fa iray izahay ao aminao. Ampianaro izahay ahitrandraka ny fahasoavana eo amin'ny toerana izay iananay, mba ahaizanay mpino rehetra avy amin'ny finoana samihafa ifampiaino sy iaino ampiadanana. Andriamanitra fitiavana, ao aminao ny fanantenanay. Ory Jesosy Kristy, tonga ianao tamin'izao tontolo izao mba hizara feno ny fombanay olombelona. Fantatrao ny hamafy ny fiainan'ireo olona mijaly amin'ny fomba samihafa. Ny fanay ny fangoram-poany ampirisika anay mba hizara ny fotoananay, ny fiainanay sy izay rehetra nananay amin'ireo izay mahantra. Fanahy masino, hitanao ny fahadalana eo amin'ny zavaboary izay simba, sy ny fitarainan'ireo izay ao anatin'ny fangirofirina noho ny fiovan'ny toetrandro. Tario izahay hanana fitondran-tena vaovao, mba ahazoanay mampianatra iaina ao anatin'ny fifanarahana mirindra ao anivon'ny zavaboary. Voa antso isika hipitombotra ny fitiavan'Andriamanitra izay manasitrana sy mampiavana. Izany asa izany dia tsy hitondra vokatra raha tsy mitoetra amin'Andriamanitra isika, tahaka ny sampana mitoetra amin'ny tena voaloboka, izay Jesosy Kristy. Amin'ny fanantonantsika n'Andriamanitra no hifanantonantsika. Ny eo afovoany dia Andriamanitra,
ary ny tanako diarana dia ireo fomba mpiainan'ny olombelona samihafa. Rehefa ireo olombelona miainy eto an-tany no maniry anatina an'Andriamanitra dia mandeha mankany afovoan'ny faribolana izy. Rehefa manatona tsikelikely an'Andriamanitra izay eo afovoan'ny olona tsirairay dia mifanatona kosa ireo ary mandroso tsikelikely ny rehetra ka manakaiky bebe kokoa an'Andriamanitra. Izao dia miara-mivavaka isika. Manao ilay vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy manao hoe rainay any an-danitro, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, eto an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay. Avelao ny elokay tahaka ny amelanay izay nanao meloka taminay. Aza vela ho azo ny fakapanahy izahay, fa manafanay amin'ilay ratsy. Anao ny fanjakana sy hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Zao tsika ry havana dia tonga amin'ny fotoanan'ny fanatitra. Tadidio fa izay mameaka faliana no akasitrahan'ny tompo. Ary ho ampanataterahana an'izany dia ho ataontsika ny hira endrefa mahafinaritra loatra. Ny fiainana ara-panahy sy ny firaisan-kina dia mifandray tanteraka. Ny vavaka sy ny asa dia miray. Rehefa mitoetra ao amin'ny Kristy isika dia mandray ny fanahy ny fampaherezana sy ny fahendrena mba hanoherina ny tsy fahamarinana sy ny fampahoriana. Afaka miteny miaraka isika hoe
enganeka ny andronao sy ny fialan-tsasatrao dia ho velomin'ny tenin'Andriamanitra. Tehirizy mandrakariva ny fanginana anaty mba hitoeranao ao amin'ny Kristy. Midira ao amin'ny fanahin'ny fahasambarana sy ny fifaliana sy ny fahatsorana ary ny famindram-po. Zao dia hiara-mitsangana isika andre sy andray ny afatra sy ny tsodrano. Soyez unis afin que le monde croit, demeurez dans l'amour et allez dans le monde et portez des fruits. Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Petraka isika ry havana. Izao dia ny filohan'ny fiangonana rotonta no andray fitenenana ety. Pasteur Olivier, Pasteur Élysée, Père Olivier, Président Slouf, ry anadai sy rahavavy ao amin'ny Kristy. Akory tokoa moa ny hafaliana, tafahoana soa aminareo havana niarana tratra ny taona 2024. Arahaba tratry ny taona, tsy maty fo amanaina amin'ity arety mandoza ity. Engany ho arotsak'Andriamanitra amintsika ny fahasoavana, ka ny fahasalamana, ny fahasambarana, ny fahombiazana, ny soa sy ny tsara no anenika antsika menakavy. Samia mivavaka isika mba ho fongotra tanteraka ity aretina mandringana, mampiobo sy mampisarabazana antsika menakavy ity. Ny lafiny tsara tokony ho raisintsika amin'izao zava-mitranga rehetra izao, ary nanavadibadiky ny andro sy ny volana isika aza teo foana ny fifankatiavantsika. Isaorantsika sy hiderantsika n'Andriamanitra izany, pirofo mitoka amin'ny tenda izao fiarantsika mivavaka izao. Ianareo zoky tsy nanadino anay, izahay zandro koa natsiaro foana ny zokinay. Ko engane ho arovan'Andriamanitra mandrakizay izay fifandraisana sy fifankatiavantsika izay, satria izay no hamatarana fa mpianana isika. Eto am-pamaranana dia hoy aho hoe sady misaotra anareo naharitra ny aina, ho ela velona ny FPMA sy ny FKMT mifankaty. Misaotra tompoko. Mbola fifaliana trany no iarabanina tsika rehetra tratra izao alahadin'ny firaisam-pinoana izao. Miaraba manokana ni mon père Olivier, bienvenue particulièrement. Merci pour votre prédication aujourd'hui. Misaotra koa ny pasteur ny fiangonana FPMA Toulouse mitaritra izao fotoana izao miaraka amin'ny mon père. Misaotra ireo mpandray anjara rehetra tamin'ity fanompom-pivavahana ity. Ary misaotra anao koa Eveline filohan'ny FKMT tamin'ny teny mamy fiarabana tratry ny taona nataonao taminay, ary mbola mirary taona sambatra koa izahay ho an'ny fiangonana katolika ny fiadanan'ny tompo
anie no andrakotra ny fiangonana manontolo ary hita ianareo amin'izay asa fanompoana rehetra ho ataonareo amin'ity taona ity. Ny fiandohan'ny taona dia sarotsarotra noho ny zava-misy, nefa ny tenin'Andriamanitra dia manome fanantenana, manao hoe fiadanana ane ho anao aza matahotra. Izany no fanirianay tsara ho an'ny FKMT, ary araka ny fiteny malagasy manao hoe ny fitimy famaly mahatsara fihavanana dia eto foana izahay FPMA amin'izay fiara-miasa azontsika atao amin'ity taona ity, ary dia apetratsika amin'ny tompo ane izany fiara-miasa izany mba tsy ho ravan'ilay ratsy, ary engane ka hita fiadanana avokoa ny mpikambana rehetra na ny eo amin'ny fiangonana katolika na ny eo amin'ny fiangonana protestante mba hanandratra ny voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Dia ao an'Andriamanitra ny voninahitra. Androany dia tsy misy ny fizarana ny fialana etaeta sy ny fizarana mofomamy toy ny fanao rehefa amin'ny fiandohan'ny taona, nefa ny zava-dehibe dia ny tompo no hizara mofomamy aminao, ka atolory azy ny fanahinao ny fonao rehetra fa hitanao fa azo fiadanana tokoa ianao. Dia ho azy ny voninahitra. Amen. Araka ny nambaran'ny président Solofo teo dia tsy nisy ny collation. Ary araka izany koa dia fanaotsika ny fandretanana, ny fampiarahaba. Izay sy Père Olivier dia hijoro ery. Dia mandalo fotsiny eo anoloana fa amin'ny alalan'ny masonay izay no mirarisoa anareo. Ary afatsika koa mifampiarahaba fa tsy afaka mifandretanana na dia mifanakaiky akory azy. Ka dia mirary ny fitahian'Andriamanitra, mirary indrindra ny taona ity, ho taon'ny mpandresena, ka tsy ny Covid-19 ihany no resitsika, fa ny fisarahana, ho resitsika ihany koa, ny fampisarahana rehetra, izay mety hisy eo amin'ny lafim-piainana rehetra, ary ho resitsika amin'ity taona ity, ny fahavalo rehetra izay mitady hanimba ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra na aiza, ary ny fahavalo izay mitady hanimba ny fiainan'izao tontolo izao. Miara-dia amin'ny Kristy izay no lalana. Miara-dia amin'ny Kristy izay no antoka. Ny miara-dia amin'ny Kristy izany no fahatanterahana. Ataontsika eo mpitsanganana ary ny hira fiadanana. Iraintsika izany hira izany izay sy mampera aloha lalana anareo, rehefa vita ny hira dia afaka mivoaka milahatra isika izay sy mampera kosa dia fanatrika anareo ery andala tsara zany. Mitsangantsika manao izany hira izany fiadanana.